Vatsimpana etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavako tsika tompoko, dia rahalahy zara voninahitra no atolotra io anao ry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Ary misaotra anao izay noho ny amin'ny fitiavanao anay, misaotra anao noho ny amin'ny fahasoavana, noho ny amin'ny fitahiana izay zarainao anay isan'andro, ka na dia izay tsy nangatanay aza dia efa nomenao anay tolo-bototra amin'ny fotoana izay fantatrao fa mahatsara anay. Ary anisan'izany izao fahavelomanay androany izao, makasitraka indrindra Tompo. Misaotranao indrindra ihany koa izay fa tsy mba mangina aminay ianao, ary tsy mety sasatra mihitsy manitsy ny dianay ka mitaona anay amin'ny lalam-pahamarinana mandrakariva, hanafaka anay amin'izay mety ho faharatsiana rehetra izay toa miraiki-tapisaka aminay, ary dia misahirana miresaka aminay ianao amin'ny alalan'ny famafazanao ny teninao, ka nomezanao fotoanao anay ahafahanay mihaino ny fampianaranao amin'ny alalan'ny teninao toy izao. Tonga amin'izany fotoana izany ary izay ankehitriny ry Jesosy tomponay, koa dia mitenena ianao, ary dia folao ny fononay mba hahaizanay mandray ny teninao, ary hampangino izay rehetra tsy avy aminao, ary ataovy manana fifantohana feno izay. Dia mamelany helokay mamindrafo aminay amin'izay ratsy vitanay teo anatrehanao. Amin'ny anaranao Jesosy velona avy any Nazareta no anaovanay izany vavaka izany. Alleluia, amen. Faly miarabantsika rehetra natratra ny androandroany ry havana, ary mbola faly manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho ato amin'ity tokantrano izay mampetrahano azy ity amin'ny alalan'izao afatra izao. Ary dia marininy aminao aneny teniny fa voninahy izy ity trano ity any amparany dia ho lehibe noho ny amin'ny tany aloha. Amen. Ny bokin'ny Romanina no andeha angalantsika vatsy izao maraina izao. Romanina toko 12 andininy voalohany sy faharoa. Romanina toko 12 andininy voalohany sy faharoa. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompon'ny teny. Ko amin'izany mangataka aminareo rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fampopana mety ataonareo izany, ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Amen. Miavao isan'andro ny fiainana eo anivon'ny natiora ry havana, ary vao marina izany satria rehefa miposaka tokoa ny masoandro ka manaparika ny hazavany sy ny hafanana izy, dia mivelatra ny voninkazo, ary ireo fa mihira ny vorona, ary dia tazana fa marisitrisika avokoa ny miaina rehetra, ary anisan'izany ny asa tanan'Andriamanitra. Ary dia tsy misy afa-tsy araka izany koa ny eo amin'ny sehatra ara-panahy, manavao ny ao anatin'ny olona amin'ny alalan'ny fanahy masin'Andriamanitra, ka manome fiainam-baovao ny mino, ary amin'ny alalan'ny fahasoavany no hiasany, ampianariny, ampirisihany, ary hananarany antsika ka ampitombony antsika. Ary izay ange no voalaza ao amin'ny bokin'ny fitomanina hoe ny famindrapon'i Jehovah no tsy nalany ritra antsika, fa tsy mitsahatra ny fiantrany vaovao isa-maraina izany fahasoavany izany. Raha tsorina izany, rehefa mino an Jesosy isika, dia mandray fiainam-baovao amin'ny alalan'ny fanahy masina, ary izany fiavaozana izany dia miteraka vokatra mivantana eo amin'ny fitondratenantsika. Moa tokoa ve tsy tahaka ny rano izay miboboka ao azy avy amin'ny loharano izay mivaovao mandrakariva. Ny fanahy masina dia mampifantoka antsika amin'ny Kristy, ka maneho amintsika ny hakantony ara-moraly mba hitaomana antsika hideran'Andriamanitra. Ary amin'ny alalan'ny teniny sy ny vavaka no hiasany amin'izany, ary koa amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana atolotra aminy. Miasa ihany koa amin'ny alalan'ireny fivoriam-bavaka ireny izy, ka mamany fanahintsika
tsy mampanatanjaka atsika amin'ny fanantenana sy ny fitiavana. Ny manakana ny fanahy masina tsy hiasa eo amin'ny fiainantsika nefa dia noho ny fahadisoana sy ny ota izay amahivantsika mandrakariva ka tsy bebantsika aminy. Ary izany no antony tokony tsy hanarahantsika n'izao tontolo izao, ary mila manokana fotoana milamina isika mba makitsika ny tenin'Andriamanitra sy hivavahana, ary mba ho vonina mandrakariva anatanteraka izay sitrapony. Ny zavatra patsahivan'i Paoly eto ary havana dia ny hoe mangataka aminareo rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra. Manambara mazava tsara izany fa noho ny famindrampon'Andriamanitra no ahafahantsika manao ny hetsika rehetra, ary izay indrindra no mahatonga ny tenin'ny soratra masina ilaza hoe isika ty satria izy efa tia antsika taloha. Manambara izany fa ny fitiavany antsika no mandrisika antsika ity azy. Izany hoe ny fanompona izay ataontsika ho an'Andriamanitra dia tsy azahoantsika famonjena akory fa noho ny famindrampon'Andriamanitra, noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay noraisintsika mamaim-poana. Dia tery ny ao anatintsika nompo an'Andriamanitra, tery ny ao anatintsika anao ny sitrapon'Andriamanitra, tery ny ao anatintsika anao izay mahafaly an'Andriamanitra. Ary izay no ampatsahivan'i Paoly an'ireto rahalahy any Roma ireto, ka nilazany hoe noho ny famindrampon'Andriamanitra dia izao no ataovinareo, atolory ny tenanareo ho fanatitra velona ho an'Andriamanitra. Mialohan'ny fanompona rehetra izay mety atao, maro ny asan'Andriamanitra izay miantso antsika, izay tokony ho tanterahana araka ny fanomezam-pahasoavana izay iananantsika tsirairay avy. Mialohan'izany rehetra izany anefa dia ho Paoly hoe dia izao no ataovy, atolory ny tenanareo. Ny fanoloran-tena no zava-dehibe io mason'Andriamanitra ry havana, ary aza adino fa ny fanoloran-tena zato isan-jato izany, ary ao anatin'izany ny fotoananao rehetra, ny segondram-piainanao dia tsy maintsy atolotra ho an'Andriamanitra. Aza adino anefa fa izany fanoloran-tena izany dia midika fibebahana tanteraka. Mibebaka alohan'ny asa fanompoana mba ho mendrika an'Andriamanitra ny asa izay atao. Ary eo no anairana antsika ka ilazana amintsika hoe tsy rehefa alahady ihany re amin'ny fanatanterantsika ny asam-pisoronana madiakona antsika ohatra, na rehefa manao ny asam-pifoazana ihany koa, na amin'ireo karazam-panompoana hafa ao am-piangonana no hijoroantsika fa efa natolontsika an'Andriamanitra ny tenantsika. Fa ny tontolo androm-piainantsika dia taky ny tompo hita taratra eny amin'izay rehetra alehantsika fa efa natoloka antsika ho an'ny tompo ny tenantsika. Efa natolontsika ho an'azy ny amintsika, efa madio isika satria vita fihavanana amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fibebahana, ka noho izany tsy afaka anaraka ny fanaon'izao tontolo izao intsony. Dia samiara mandiny tena raha efa natolontsika an'Andriamanitra tanteraka ny tenantsika iray manontolo. Amin'izao fahavelomantsika izao ihany tokoa mantsy no afaka manolotra ny tenantsika an'Andriamanitra isika. Amin'izao fahavelomantsika izao ihany tokoa mantsy no afaka mibebaka isika. Fa rehefa tonga eo amin'ilay fetra hoe mitsotra, mitsilany eo ambony latabatra, tsy afaka mihetsika intsony dia tsaroa fa tsy manana fahefana manolo-tena ho an'Andriamanitra intsony isika. Matetika tokoa mantsy rehefa mbola tanora, mazana raha mbola tena eo anatin'ny tanjaka sy ny herin'ny olona iray dia mangataka andro lava zao vao manolotra ny tenany an'Andriamanitra. Mangataka andro lava zao vao mitodika manatona an'Andriamanitra ka samy laza mandrakariva hoe aoka aloha mba hiandry kely, aoka aloha afaka taona vitsivitsy. Ny tsara ho tadidy mandrakariva nefa ry havana dia sy tompony hampitso isika, ary tsarovy farakaraky ny angatantsika andro, tsy hanolorantsika tena ho an'Andriamanitra, tsy bebahantsika dia manalavitra an'Andriamanitra mandrakariva isika. Samy matadidy ny nanjoan'ilay fahalalahany rainy izay nidongy ny anjara lovany isika, ka dia nanara-po tamin'ny ditrany sy nanao izay daniny kibony tany lavitra tany izy. Izao anefa fahatso-panaitenana no hitany satria nilao zany namany izy, ary arakaraky ny nanalavirany tranorainy
no nanatonany ny manta ny fahatsompanantenana izay tsy mitondra amin'ny fahasambarana. Arakaraka ny nanalavirany tranondrainy no nizorany tamin'ny lalan'ny faniasiavana ny fitiavandrainy ka nitondra azy any amin'ny any kisoa. Ary izay indrindra no antsony tenin'Andriamanitra hoe atoloro ny tenanareo fanatitra velona, satria izany tantara izany dia mampatsiahy antsika mandrakariva fa ny olona dia natao ody ao amin'ny tranondray, ary ny toerana lavitra azy dia tsy mitondra afa-tsy alahelo sy fahatsompanantenana ary fahakiviana. Ary jereo ange tsy tavaverina eo amin'ny tena maizy azy ity tovolahy ity raha tsy nanapa-kevitra ny ody any amin'ny tranondrainy, raha tsy nanapa-kevitra ny bebaka teo amin'ilay rainy, dia ilay ray be fitiavana izay miandry azy ka novatany ary nanatsotra ny sandrany tamin'ny mpifaliana fatratra. Jehovah Andriamanitra ange izany miandry anao fatratra izany, ary dia alaivo sary an-tsaina ny tanany mitsotra miandry ny fanoloranao ny tenanao ho fanatitra velona ho azy. Miandry anao ka hitenenany hoe raha miverina ange ianao dia ho raisiko indray. Ny olombelona mpikomy ry havana dia manalavitra an'Andriamanitra, tsy sahy manolotra ny tena n'Andriamanitra, manalavitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny materialisma, vola, voninahitra, fahaizana, tsarambika sy hatsara-tarehy. Manalavitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahavetavetahana ara-pitondran-tena ary amin'ny alalan'ny tsy fahamarinana sy ny mosary ara-panahy, satria malaina dia malaina ny mivavaka. Tsy mbola tara loatra nefa izao raha hiverina eo amin'ny tranondray isika ry havana, fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe ekenao ve anefa fa ianao ilay zanak'Anania, ianao ilay tsy nanolotra ny tenanao fanatitra velona ao an'Andriamanitra. Raha manaiky ianao miverena ka ekeo ny fahatsoantsika sy ny mahampanotantsika, fa iray be fitiavana izy ka mamela ny helontsika noho ny amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary izany fitoditsika amin'izany, izany no fanombohan'ny fiainana vaovao izay mitondra fiadarana sy fifaliana maharitra ary azo antoka ho antsika. Amen. Hivavaka tompoko. Misaotra betsaka Jesosy, mankasitraka ny amin'izay rehetra fitiavanao, misaotra ny amin'ny fanitsianao anay foana, hiverenana eo anilanao ahafahanay manatanteraka ny sitraponao. Misaotra ny amin'ny fotoana androany satria nampatsiahy anay tokoa ianao fa toa manalavitra anao izay, tsy mety manolotra ny tenanay ho anao fa izay tany kibona ihany no ataonay. Ary izay no angatahana ny fanainao masina hiasa atao anatinay tsirairay aby, mba hitodihanay aminao ka hiverenanay tanteraka eo anatrehanao. Raha makivaky ny androandroany reto zanakao olom-boafidinao dia ampatsiahy foana isan'andro san'andro hoe fa raha diso lalana izy dia miverina eo anatrehanao no tena zava-dehibe. Ary dia mametraka ny tsirairay ambanin'ny fitahianao ka namarinanao ny teninao hoe aza matahotra fa zaho momba anareo mandrakariva mba ara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Efa vita tomboka avatsy ao am-pelantanako mantsy ianao. Ianao anio, ianao rapitso, ianao mandrakizay. Ary tsy avelako ho raviravian'ny Satana amin'ny andro rehetra iainanay. Dia atolotra ianao dera sy ny anjara voninahitra Jesosy. Anao izany hatramin'ny voalohany indrindra ary ianao mandrakizay. Misaotra vanay masino. Alleluia.